mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Ivavaka isika. Voninahitra tolotra anao Andriamanitra ray tsara indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra lehibe sy mahagaga, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mitahiry ny fitiavana, tsy mba mitahiry eloka, fa mitahiry fitiavana aminay mandrakariva. Faly indray izay Tompo Andriamanitra tafoana aminao eto amin'izao fandarana izao, ary ny fanatenana sy ny finoanay dia izao hoe ampahery ny olona tsirairay avy indray ianao amin'ny anaran'izao teninao izao. Mitenena Jesosy fa miainanao izay. Amen. Finaritra indrindra rahalahy sy anabavy malala amin'ny Tompo fiadanana ho anao, ary dia tena anaraka anao tokoa anie izany fiadanana izany, tahaka ny tenenin'i Davida fa izay manao hoe fiadanana, famindrapo ary fahasoavana no manaraka, ary dia anaraka anao izany fahasoavana Andriamanitra izany isan'andro eo amin'ny fotoana rehetra izay iainanao. Androany dia mba hitotika manokantsika amin'ireo vehivavy rehetra izay mandre an'ity fandarana ity. Mety gaga ianao efa maninona moa ny vehivavy, nefa fandarana ho an'ny lehilahy. Ho lehilahy lehibe tahaka ny olona anankiray ry havana. Raha tiantsika ho lehibe ny zaza dia misy mitaizazy. Mitaizazy ny ray aman-dreny, mitaizazy ny fiangonana, mitaizazy ny fikambanana kristianina, mitaizazy ny sekoly, mitaizazy koa nefa ny fiarahamonina. Izany hoe misy zany singa maromaro mahatonga ny lehilahy anankiray ho lehilahy lehibe eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Dia tahaka n'izany ny lehilahy anankiray raha tiana ho lehilahy lehibe izy dia misy fandraisana anjara ho an'izay manodidina azy rehetrarehetra mba hahatonga azy tena ho lehilahy lehibe. Mazana mantsy dia ny lehilahy no tenenina, ary tamin'ny fotoana fandarana fara moa dia tena mba nametrakantsika hoe inona ny andraikitry ny lehilahy, inona ny fampitandremana ho an'ny lehilahy, inona ny tokony ataon'ny lehilahy mba hahatonga azy ho lehilahy lehibe. Dia indraindray tokoa dia toa andrasana fotsiny ray ny lehilahy, ary indraindray aza misy alay-panahy mihitsy ny olona sasany miaraka amin'ny eo, indrindrindrindra ny vehivavy, dia ohatrany miandry fotsiny hoe ahoana ny hahatonga azy ho lehilahy lehibe, ary rehefa mba sendrasendra mba solafaka izy dia tsy kera sy tsiny mahazo azy. Fa androany dia tena mba hitotika ho amin'ny vehivavy manokana izay menona n'izao fandarana izao ka hanomezantsika fampaherizana, torolalana ho an'ny vehivavy. Izay no antony hoe mba ho an'ny vehivavy indray. Manakaiky moa ry havana ny fetin'ny ray amin'izao fotoana izao, ary ararotina ihany koa ny fiarahabana ny ray rehetrarehetra mba ahery ho lehilahy mahery ao amin'ny Tompo mandrakariva isika, fa tsy ho lehilahy kanosana, ho lehilahy osa, fa tena ho lehilahy mahery ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ho an'ny vehivavy izao fandarana izao mba ho lesona sy fampaherezana ho an'ny vehivavy, anatra ihany koa, fampitandremana ihany koa ho an'ny vehivavy. Efa maninona ny vehivavy, satria lehilahy dia misy vehivavy miara-monina aminy ao anatin'ny tokantrano, any ny fikambanana any, ao anatin'ny tokantrano amin'ny mavady raha teo, dia voakasika raha teo ny vehivavy. Mba hijerentsika n'izany fampianarana izany dia mba misy ireo tantara vitsivitsy miainana tao anatin'ny baiboly, ny ainan'ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny baiboly, naseho an'Andriamanitra ho isy tao anatin'ny baiboly ary vehivavy avokoa izany, zavatra ho jerentsika izany. Maria sy Marta izay anadahany Lazarosy, maty Lazarosy any amin'ny Jaona 1:20 misy an'izany tantara izany. Rehefa maty Lazarosy dia nampiantso an'i Jesosy Maria sy Marta, dia tara moa Jesosy tamin'izay fotoana izay. Rehefa tara Jesosy dia maty any Lazarosy. Rehefa tonga Jesosy efatrandro taty aoriana, satria efa nalevina mihitsy Lazarosy, efa efatrandro izy no maty. Dia niteny Maria sy Marta hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahanay.
inona no hevitra zany tena zava-dehibe tamin'izy miravavy reto io lazarosy anadahany io zany hoe banga mihitsy zany ny fiainan'izy miravavy tsy misy any lazarosy ino ny lafi ny tena hoe jerena am'izay tantara zay aloha raha mba hampahery ny vehivavyntsika hoe banga teo amin'izy miravavy ny tsy fisiny ny anadahany intsony hitantsika am'izany fa angamba tsy voalaza moa ny tantara rehefa aveo mba nanahoana indray raha ny fiainandry zareo izy telo mianadaha reto zany fa angamba mety azo etreretina hoe mba de tena nanonitra mihitsy angamba marisy marta mba lesoka izy miravavy teo amin'ny lazarosy hoe zavatra tsy vitatsika tamin'ny lazarosy ty andao tena hoe mba arenitsika mihitsy satria zava-dehibe loatra ty anadahantsika ity Miriam anabavy Mosesy Arona moa zany Miriam dia nananjara toerana lehibe tokoa teo amin'ny zanak'Israely satria rehefa mba tafavoaka ny ranomasina mena ny zanak'Israely avy any Egypte dia hitantsika fa orakoraka sy dia zany ny ainany zanak'Israely zany tena orakoraka sy dia ary Miriam no mpitarika ny dita amin'izany fotoana zany chorégraphie amin'izao fotoana izao manana anjara lehibe zany ny dia ary ataontsika anaty fonoteny kely ny dia zany dia ho an'ny olona efa afaka no mandiha ho an'Andriamanitra ny anaovana ny dia zany hoe manana anjara dia zany ny zanak'Andriamanitra rehefa afaka izy fa tsy mbola andevo-pahotana akory dia mandiha tsetsatsesa tsy aritra zany fa ny tena zavatra dinihana dia hoe Miriam anabavy Mosesy inona ny zavatra nitranga nitsikera Mosesy izy rehefa naka vehivavy moa Mosesy kosita zay efa nampiakariny zay voalazany amin'ny Nomery 12 ny 1 ka hatramin'ny 9 misy tenin'Andriamanitra manazava n'ireo zavatra ireo naka vehivavy Mosesy kosita nampiakariny dia hoy izy mianadaha zany hoe Miriam sy Arona zany moa Mosesy any vany no tenenana no efa nitenenan'Andriamanitra tsy izay koa vany no tenenany reny Jehovah zany zay ny voalaza dia reny Jehovah zany ary rehefa ren'Andriamanitra zany mety tsy reny Mosesy zany zavatra nitenen'ny Miriam zany sy Arona fa reny Jehovah zany rehefa reny Jehovah zany dia napanina antsony Jehovah izy mianadaha reo rehefa napanina antsony Jehovah izy dia voana ro ny lay rehefa nivoaka ny lay izy dia alefantsika malakilaky kely ny tantara satria ny vokatry ny sazy nahazo an'i Miriam dia boky izy ozy Jehovah Andriamanitra hoe zany ozy izy rehefa miteny amin'ny Mosesy dia miteny azy mivantany misy fotoana ozy izy itenenako amin'ny olona mpaminany ohatr' zany dia amin'ny nofy fa za ozy izy rehefa miona amin'ny Mosesy dia miona amin'ny mivantana dia nyrehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izy mianadaka ny ala izy ary ny raona ny ala tamin'ny tranolay ary indro boky Miriam ka fotsy taky ny ora-panala dia Arona moa nijery Miriam dia hita fa boky izy dia nivavaka ho an'ny Miriam mba afaka zany dia mbola Mosesy any inona ny fandehan'ny tantara dia zao le vehivavy le Mosesy naka vehivavy kosita zay no ohatrany nataon'ny Miriam fialokalofana jereo tsara fa ohatrany tsy mifandray tsara mihitsy kory anie le zavatra tenen'ny Miriam hoe fa ngatsy nga Mosesy any no itenenan'Andriamanitra zay koa ne mba hitenenany ohatrany tsy dia misy ifandraisany loatra ny amin'ny hoe fakana vehivavy zany fa ohatrany natao hialokalofana fotsiny le hoe nakana vehivavy mba hanararotany hoe avokako amin'izay ty zavatra ty mba hitenenako an'ity anadahako ty fa hitan'Andriamanitra izy indraindray zany zavatra tsy dia tena misy ifandraisany loatra fa laheloelo kely any ananinany dia avoaka fa hitan'Andriamanitra boka zava-dozy zany ho an'ny vehivavy tena zava-dozy zany satria nitsikera ny zavatra nataon'ny Mosesy izy zay mpanompon'Andriamanitra anadahany mpitarika Vasty vadin'ny mpanjaka Aserosy Estera 1 misy an'izany tantara zany ary tena tantara lehibe tokoa zany ao amin'ny baiboly rehefa mba falifaly ny mpanjaka dia nampiatso izy hoe mba eto aty vadiko izy izy mba iseho eto amiko eto dia nandava Vasty za koa izy mba manana programa miaraka amin'ny vehivavy namako za koa ne mba manana programa ka nahoana moa anoany fa velao izy hoany dia za koa mba mifaly amin'ny vehivavy namako ty tezitra ny mpanjaka nolay tsy fankatoavana vokatra zany tonga dia noesorina tsy ho vadin'ny mpanjaka intsony Vasty teoneo ihany tsy naka fotoana ela ny mpanjaka fomba zany tamin'izany fotoana zany tsitra lalantsika hoe misolosolo vady ve tsy dia zay loatra fa le lesom-panahy mihitsy ny alaintsika le fankatoavana satria natsona mba nanatona dia tsy nety Estera 1 Estera 1:17 dia milaza hoe fa hiely any amin'ny vehivavy rehetra zao zavatra nataon'ny vadin'ny mpanjaka zao ka hanaovany vady no tsinitsiny eo masony fa samy anao hoe ahaseroso mpanjaka aza nandidy amin'ny Vasty vady no entiny natrehany nefa tsy nety izy hitatsika amin'izany fa vehivavy dolo zany zavatra tenentsika rehetrarehetra zany mba nakatsika lesona aloha hoe raha tiana ho lehilahy lehibe reo lehilahy miaraka amintsika ireo na zanaka vavytsika na vady na zobavytsika tsy fantatra zany na any amin'ny fikambanana
dia misy anjara tandrify goavana ho an'ny vehivavy mahatonga ny lehilahy ho lehilahy mba ho lehilahy lehibe. Misy anjara tandrify lehibe dia lehibe tokoa ary betsaka avy amin'ny vehivavy. Zany lesony zany no hoentsika ho an'ny vehivavy zany androany. Eny ary voalohany aloha ho an'ny vady ary na anabavy na zanakavavy, zany hoe vady zany vehivavy na anabaviny le lehilahy na zanakavavy, dia zao ny lesona voalohany. Aoka tsy aka ny toeran'ny lehilahy ho mpitondra sopitarika vilivily ianareo. Tsy mety zany, tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra zany. Raha miverina amin'ny tantara Miriam zany tsika dia zao. Hoy ateo aminao teo manao hoe ozy Miriam hoe fangamo Mosesy ihany no tenen'Andriamanitra, zay kony mba hitenenan'Andriamanitra. Ositra ho an'ny Mosesy manokany zany, fa tsy natao amin'ny Miriam mihitsy. Ny ompitarika ariavana dia nataon'Andriamanitra ho an'ilay lehilahy fa tsy ho an'ny vehivavy. Aza maka ny toeran'ny lehilahy ho mpitondra sopitarika na te haka an'izany akory, fa hitan'Andriamanitra zany. Ny fahadisoan'ny Mosesy naka vehivavy kosita, raha mety ho fahadisoan'ny Mosesy zany, dia aleo anazy sy Andriamanitra zany, fa tsy tokony hidiran'ny Miriam no mitsikeran'izany. Ary jerentsika tsara ho fa ny zavatra nytenen'ny Miriam dia ohatran'ny tsisy ifandraisany akory tamin'ilay vehivavy kosita, fa hoe ohatran'ilay ositra mihitsy no niteneny teto hoe fa nga Mosesy irery no hitenen'Andriamanitra resaka ositra zany, fa tsisy hidiran'ilay vehivavy kosita. Hitantsika fa miolakolaka ihany ty Miriam ity zany. Zany moa indraindray dia tena zavatra pahazo ny vehivavy indraindray rehefa tsy zakany loatra le hoe entina izy, na ao anaty tokantrano na fikambanana na ohatran'izany na zanaka, dia somary miolakolaka kely. Hitan'Andriamanitra, tsy hitan'ny Mosesy fa hitan'Andriamanitra raha vehivavy malalo amin'ny tompo. Ny mety zavatra ny anatin'ny fonao maloto mikotrokotroka zavatra tsy hitan'ny vadinao, fa hitan'Andriamanitra zany zavatra zany. Dia ohatran'ny hoe lesona ho an'ny vehivavy ka vokatra zany rehefa hitan'le lehilahy zany tsapany rehefa avy eo lany andro izy mikaroka hevitra indray andaminana n'izany zavatra zany. Dia tsy mahavita n'ilay zavatra tokony ataon'ny lehilahy vokatra zany. Dia zany misy fiantraikany ny amin'ny hoe lasa tsy mahatonga azy ho lehilahy lehibe mihitsy zany, fa lasa mitady vahaolana foana zany, lasa mitondra olana foana zany le lehilahy amin'izay fotoan'izay. Zay zany ny lesona voalohany, aza maka ny toeran'ny lehilahy ho mpitondra tahaka zany koa ny zanakavavy. Dia indray dia mametsiny ny ray, tsy fombo zany, tsy fombo zany ry zanakavavy. Ny ray dia tsy fikitakita, ny ray tsy faniraka zany, ny ray tsy fanaovana teny mahery zany. Mety azo mba tenenina izy hoe tsy mety ny ataony dada, mba mangataka zary dada fa misy zavatra mba tsy mety ataonao, mety zany zavatra ohatran'izany. Fa ny ray dia tsy fikitakita, tsy faniraka, tsy fanao an'izany ny ray raha zanakavavy ianao, fa mety ho zanakalahy koa. Ary rehefa zay foana ny ainan'ny ray ao anaty tokantrano tsapan'izany, dia tsy ho lehibe mihitsy izy ara-panahy. Satria lany andro izy mamahany zany olana zany, mivesatr'olana loatra izy amin'izany zavatra zany. Mino fa mazava amintsika zay teboko izay hoe aza maka ny toeran'ny lehilahy ho mpitondra na ho mpitarika mihitsy isika, fa tsy maintsy korotana ny rafitra. Rehefa mikorotana angeravana ny rafitra ao anatina tokantrano hoe na fikambanana na ohatran'izany, dia lasa indray tsika mametsiny lehilahy indray rehefa avy eo. Nefa tsika nanome olana azy, nefa ny vehivavy nanome olana azy ohatra zany. Tsy mety zany dravako. Mila mitandrina tsara tsika fa Andriamanitra koa rehefa hanasa azy dia tena boka mihitsy nazo amin'ny Miriam mateto zava-dozy zany. Teboka manaraka dia zao hoe tena ho an'ny vehivavy vady mihitsy indray ty, maneke ny vadinareo, maneke ny vadinareo. Efesianina 5:2-4 indray izy io dia mavesabesatra ho an'ny vehivavy tokoa. Fa nga moa dia tsy maintsy anaiky raha ohatran'izao, fa nga moa dia tsy maintsy anaiky raha ohatran'izao, ary raha ohatran'izao kosa ve dia zao, raha ohatran'izao ve dia ohatran'izao. Indray moa dia mba manao sankisanky kely miteny amintsika hoe ka zay foana ny teneny vehivavy, ka zao ne, ka zao, ka zao, ka zao, ka tsisy farantsony. Any mibara raha vehivavy misy ka zao mba vazivazy zany atoko aminao zany. Ao amin'Andriamanitra tsisy ka zao, fa mba vazivazy zany atoko aminao zany, fa ho an'ny vehivavy foana le mpanao hoe ka zao, ka zao, ka zao, ka zao, tsisy farantsony mbola tsy pakatoa zany. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Efesianina 5:5. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny ny fiangonana ny Kristy no anekeny ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra ahoana ozy izy? Rehetra. Tsy amin'ny fitezana zanaka ihany, tsy amin'ny programa ihany ao tokantrano, tsy amin'ny fitondrana fianakaviana ihany, tsy amin'ny fitantanam-bola ihany, tsy amin'ny resaka fanompoana n'Andriamanitra ihany, fa amin'ny zavatra rehetra. Tena verina tsara hoe amin'ny zavatra rehetra.
ka rehefa tsy mankatò mihitsy ny vehivavy dia zavatra mba teneniko anao ranabavy dia zao la ny andro mamaolana ny lehilahy tsy ho lehilahy lehibe zany izy ara-panahy tsy ho lehilahy lehibe izy ara-tsaina tsy ho lehilahy lehibe izy amin'ny resaka fiarinareo mivady ao fa la ny andro izy mamaolana satria ianao tsy mety manaiky azy mihitsy hitanao amin'izany angamba fa dia tena manana anjara toerana lehibe mihitsy ny vehivavy ary sarobidy angely izy tena sarobidy tsy hoe toerana ratsy fa tena toerana sarobidy ary ambony zany hoe vehivavy manaiky ny lehilahy izany rehefa miteny aminao ny vadinao rehefa miteny aminao ny vadinao aloha ianao mba tsy miasa fa efa mba ampy atsika tsara mba karama fivelomantsika za tena miteny anao raha vehivavy ny valy teny tokony ataonao ny vadinao dia oy eny raha mankahatra an'izany ianao ka mbola miteny anao fa ina moa nampianarany dadako sy mamako ahy zany hoe manana diplôma doktora tsy hiasa zany tsy zany nampianarany dadako sy mamako ahy dia mba nitany anao fa ina ny antonanambadianao an'io vadinao io nanaiky ianao ankatò nanaiky ianao anambady azy jero tsara lehilahy dia andao ny raisiny reny ka hikambana amin'ny vadiny fikambanana amin'ny vadiny zany hoe misaraka amin'ny raisiny reny tsy misy hidirany diplôma zany le nianaranao ary indraindray ny vehivavy dia tena manao an'izany mihitsy za tena teteny aminao raha vehivavy maneke tsotra fotsiny vadinao ry fanekeny io dia tena avy any amin'ny fo no miainga avy any amin'ny fo io no miainga hitan'Andriamanitra io na tsy hitan'ny vadinao ary anteny aloko ny vavanao fa hitan'Andriamanitra ny zavatra any anatin'ny sainao noho izany dia zao maneke ny vadinao be dia be ny vehivavy na dia efa mpanompon'Andriamanitra aza efa miova fo mihitsy aza mbola tratra n'izany fa kapanahy tsy manaiky ny vady zany raha vehivavy tadidio tsara fa raha vehivavy raha toka vehivavy manambady ianao dia vady aloha ianao zay vao dorikasy vady aloha ianao zay vao dekona vady aloha ianao zay vao lehibeana mpitondra sekoly alady vady aloha ianao zay vao pastera zay ny baiboly noho izany zany hoe manaiky zany dia tena hoe mialohany zavatra rehetrarehetra fa indraindray dia tena any amin'ny mpitondra any na ny fikambanany zany na fiangonana tsy fantatro dia tena misy mahavita mihitsy mampisaraka olona noho ny rafitra tsy baiboly zany riavana tsy milazan'izany ny baiboly fa ianao dia manaiky ny vadinao maneke ny vadinao rehefa manaiky ianao riavana dia ho lehilahy lehibe io vadinao io ary zany indraindray mantsy mahavony vehivavy be diaibe tsy mety manaiky ny vady dia rehefa vizy mametsiny ka ny vadiko tsy inona zaoko nahoana moa tsy andray an'ity na ny vadiko tsy ohatran' zao ka izy lehilahy nefa tsy mety manao an'ity hoe tao mibavaka ny vadinao fa vitan'Andriamanitra ny manova azy indro za Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-magaga zay tsy haiko fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetrarehetra noho izany apetrao amin'Andriamanitra izany zovy mono inonareo oripino sy mpivavaka no hitataratra miseho fifaliana tena miavaka mo tsy misy veny favorina lavitra zava-manasatra fa dia feno fatokina manampiana tonga lafatra endratrao tsy sahianeo to tsy aikony andahatra ny ao anatiko jereo fiainantsika mifahatra sarotra resena mialintsaina mora miovako ny maso naoneno afafiaina ianareo lazao naonamo toanao zao zay fahiny Awan
ka dia zao hoe ho an'ny vehivavy ihany na vady io na zanaka vavy dia zao mba afatra ho an'ny vehivavy. aoka tsy hisy ady lava manodidina ny lehilahy vokatry ny ataon'ny vehivavy na zanaka vavy io na le vady zany. dia averintsika hoe aoka tsy hisy ady lava manodidina ny lehilahy vokatry ny ataon'ny vehivavy. Ny lehilahy dia tokony mba ho lany andro ampaikady hitondrana ny ankonany any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy ho lany andro amin'ny famana olana sy ny ady vokatry ny ataon'ny vadiny sy ny ataon'ny zanany. Tena lasa faible io vadinao io, ary rehefa faible izy tsy mety lehilahy lehibe dia ianao indray mametsiny azy rehefa avy eo. Hitantsika amin'izany fa lasa miodikodina foana zany le olana rehefa le ady manodidina azy. Mba hijery tenin'Andriamanitra tsika ny amin'izany ny any amin'ny tantara voalohany toko fa 2 manomboka amin'ny 9 ka hatrany amin'ny 10 any tantaran'i Davida zay te hanao ny trano. Tsy ovakitsika izy fa fitianiko aminao zany ny tantaran'i Davida zany zay te hanao ny tranon'Andriamanitra. dia zao le tantara hoe niantso ny Solomona zanany Davida, dia ozy izy hoe efa atao-poko ozy izy ny hanao ny trano tamin'ny anaran'i Jehova, nefa nisy teny Jehova tonga taty amiko ozy izy hoe be ny raha efa nalatsaka ao ary ady lehibe ny efa nataonao ka tsy mahazo manao ny trano amin'ny anarako ianao. dia teny tamin'ny Solomona zany Davida hoe ataovy ary ny trano, fa za tsy avelan'Andriamanitra manao n'le trano fa ny fitaovana kosa efa mba voangona, dia ianao no mba manao ny trano. Inona ny antony? Inona ny antony tsy namelan'Andriamanitra ny Davida nanao trano? Tsotra be ny adina trehany, be ny rana latsany. Mbola lesona goavana koa zany hoe fa maninona moa zany rehefa be loatra ny adina trehana dia tsy mahazo manao ny tranon'Andriamanitra Davida. Fa eto zany raha raisitsika ara-panahy dia zao hoe lay tranon'Andriamanitra dia ny tranon'Andriamanitra dia asa ara-panahy zay tokony ataon'ny Davida rehetrarehetra. Zay ny endriky ny hoe tranon'Andriamanitra tokony ataon'ny Davida. Dia le adina trehan'ny Davida dia le olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Raha eo amin'ny lehilahy zany dia zao, raha feno ady loatra ny lehilahy vokatry ny ataon'ny vadiny dia tsy havita zavatra ara-panahy mihitsy ny lehilahy. Lôzika zany noho ny ataon'ny vadiny. Asa tsy fantatry io zavatra ady atrehany amin'ny vadiny io, tsy kera lava, fampirafesana, gidragidra lava, tsy fankatoavana, ady daholo ange zany tsy mahavita zavatra ara-panahy sy ara-tsaina ary tsy ahorina zavatra akory ary io vadinao io amin'ny resaka arabola ao anatin'ny tokantrano, satria mety tena horeraka izy. Noho izany dia zao aoka tsy ny vehivavy no lasa ady mandritra ny 30 taona ohatra an'io vadiny io, tsy havita zavatra izy, mbo mandingana kely miverina indray, mbo miakatra kely miverina indray, manao dingana 2 mialoha dia manao dingana 3 any arina farany miemotra. Zany ange zany ry avako malala ka mba tokony heritreritra zany ny vehivavy amin'izany andraikitra zany hoe mba tsy ho izy no ady lava tahaka ny zany koa ny zanaka vavy ao anatin'ny tokantrano. Ny ray dia tsy fikitakita ozy ny ray dia tsy faniraka zany, ray dia tsy fanesoeso. Ka raha izany ny zavatra mitranga ao anatin'ny trano dia tsy ho lehilahy lehibe noviana io raintsika io vaditsika io dia tsy ho lehilahy lehibe na oviana io vaditsika io. Lesona manaraka dia zao hoe ho an'ny vehivavy manambady dia tsy tokony avelanao irery ny vadinao. Ho an'ny vehivavy zany aza avela ho irery ny vadinao, fa aoka ianao hitoetra amin'ny foana. Korintianina voalohany toko 7:5 aza misara-pandrina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo andro ivavahana nefa mbola iraisanareo fandrina indray, mba tsy hakany satana fanahinareo noho ny tsy faharetanareo. Fandrina aza tenenin'Andriamanitra hoe tsy tokony misaraka, maika verana bavy, fa dia hoe asa fitadiavana ve no entinao mifalifaly ivelambelany eny hoe vadiko miasa any andafy izy 5 taona dia mandefa vola aminay foana. Misy vehivavy faly amin'izany, toy milamina ny tokantramonay tsy manino ny tokantramonay. Za dia miteny aminao ny ara-nofa anao atao hoe mety milamina, fa ny ara-panahy dia efa tsy milamina tsony, satria tsy araka n'Andriamanitra izany. Toy izany hoe ka tsy fidiny ka tahoana. Za teteny aminao ranabavy, atakalonao vola ve ilay fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra anao? Atakalonao vola ve zany? Andriamanitra ny nanome anao an'izany ka tsy tokony atakalonao vola zany fanomezan'Andriamanitra lehibe zany zay nekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Raha toka nekenao teo anatrehan'Andriamanitra marina ny vadinao. Genesis toko 2:9-20 ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irerira lehilahy fa dia anaovako vady saza ho azy izy. Eto dia misy fahatsapana
ndraindray tsy takatry ny vehivavy loatra ao anatin'ilay hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy toeram-boninahitra nomen'andriamanitra ny vehivavy izy io tsy takatry ny vehivavy loatra zay toeram-boninahitra sy lehibe omen'andriamanitra ny vehivavy hoe ny lehilahy dia tsy mety raha mandeha irery zany ny tenin'andriamanitra ary tsy ho lehilahy lehibe mihitsy izy ho an'ny lehilahy manambady tozy izy hoe anaovana vady sahaza ianao zany raha vehivavy ilay manana ndraikitra lehibe eo anatrehan'andriamanitra mba tsy ho irery raha lehilahy ka zay andraikitra nomen'andriamanitra anao zay raha ianao no manao tsinitsinina an'izay dia ho adinin'andriamanitra ianao a ny amin'izay andraikitra nomen'andriamanitra anao zay ka dia amelan'ny vadinao irery fa dia falifaly fotsiny ianao tsy mampaninina anay zany manao mission 5 andro sy ny ray volana ara nefa tsy fidiny maika ave fa enim-bolana heritaona dia avelanao rery ny vadinao ho adinin'andriamanitra ianao ny amin'izany ka mety ianao ka dia mety miteny ny vehivavy ka ataonay ahoana ka zany no iziko ka zay le asa fitadiavana tsy fidiny anay ao anaty baiboly ravana tsy misy an'izany tenin'andriamanitra dia tsy zany nafandriana aza toy zay aza misaraka ianareo rehefa mba manao mission mba andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy ka dia ataona tokoa moa zany fa ny amam-bolana kosa na ny aman-taona dia tena inina isarahana dia za dia miteny tsy sitrapon'andriamanitra izany ho an'ny vehivavy tanora eto dia vehivavy tanora any anaty fikambanana any fikambanana kristianina na fiangonana io na mety ho fianakaviana ihany koa dia zao aoka tsy ianao na ianareo vehivavy no lasa endrika fakapana ho an'ny lehilahy na fitafy zany na fihetsika zany na fiteny zany sy ny sisa amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra tsony hoe inona ny atao hoe mpianada inona ny atao hoe mpinamana inona atao hoe mpifankaty tsy fantatra tsony fa dia tena mifangaro voraka eo amin'ny fiarahamonina zany sahirana ny ray aman-dreny ary ny vehivavy dia manana anjara toerana lehibe ny amin'izany oabolana toko 5 ny 120 tenin'andriamanitra mandrakariva no andrakofantsika azy oabolana toko 5 ny 120 dia manao hoe nahoana ianao anaka no reniko amin'ny fitiavana vehivavy jejo ka anohana ny tratra ny vehivavy janga mampalahelo zany maninona ianao dia reniko zany hoe variana ny dikan'izany reniko zany tena restory ene zany tsy malala inina ntsony tsy tompony tena ntsony lehilahy ny tenenana zany eto maninona ianao no reniko amin'ny fitiavana vehivavy jejo raha mba miresaka jejo a eto miresaka jejo ny baiboly ny oabolana tena anisan'ny feno an'izany be dehibe an'izany resaka hoe jejo ajejona jejojejo fojejojejona miresaka n'izy io koa ny galatianina miresaka n'izy io koa ny apokalipsy miresaka n'izy io be dehibe ny baiboly fa naizanaiza ao anaty baiboly misy an'izany hoe jejo zany dia tsy misy mihitsy na anankiray aza ka manambara hoe zavatra tsara na iray aza ratsy avokoa ary ny tena mahavariana amin'izao fotoan'izao dia zao ankizy vavy kely vao 5 taona 7 taona dia miseho amin'ny fahita lavitra asaina jejojejo miara mandihy mitarika mampianatra 10 mihitsy miaraka mandihy amina pirana zao tontolo zao mampiseho fitombenana raha tena atao tena mivantambatana ohatran'izay le izy tena fahotana tena eo anatrehan'andriamanitra zany ravana ary dia tena indraindray falifaly mihitsy ny ray aman-dreny tahaka an'izany nefa manomboka amin'izany taona zany ny zazakely dia efa misitona lehilahy ho any fakapanahy ary azagagytsika raha olan'ny olona ny zanaka vavy satria zany ny fomba hitezana azy ka eto zany ny lesona dia zao hoe ho an'ny vehivavy tanora rehetrarehetra aoka re mba tsy mifitafinareo na ny fihetsika na ny fomba fiteninareo ny mahalavo lehilahy ny anaty fakapanahy dia falifaly hiteny fotsiny nareo rehefa avy eo miteny manao hoe kangavy aminay zany avy amin'izany patalohanay ty izy ny teo lavo ka avy amin'le fomba fitafinao mihitsy ny mahalavo azy avy amin'ny fomba fitafinao ny mahalavo azy noho izany aoka riavana mba hitandrina tsara ny vehivavy mba hatonga ny lehilahy lehibe mety ho anadahany ao an-trano mihitsy zany anadahany ao an-trano mihitsy ary dia voaingana mihitsy riavana nisy olona ny resaka tamiko hoe tena mba mangataka vavaka fa ny zanakay dia miaraka amin'ny anadahany izay havany akaiky dia akaiky tena zava-dozy zany andraikitsy ny vehivavy aoka tsy ny vehivavy no lasa ho fakapanahy eo anatrehan'ny lehilahy ka tonga azy ho latsaka amina fakapanahy tonga ny lehilahy ho latsaka amin'ny fakapanahy lesona daholo zany mba tonga ny lehilahy ho lehilahy lehibe ka manana ditsy le andraikitra lehibe amin'izany zany a ny vehivavy teboka farany tia ny teboka farany ho an'ny vehivavy na vady io na zanaka vavy io na mety zobavy koa io miara-miaina amin'ny lehilahy ao an-trano aza dia mitsikira lava nde tsika ka lesona anankiray izay tena hoe mba tena navesatra tamina lehilahy anankiray
dia joba zany joba toko faharoa andiny fahafolo rava mifananany joba tratra mivay ratsy joba izay navelan'andriamanitra hipotra fa satana ny namely azy ny vadiny no niseho tamin'ny joba voalohany mba nanantena angambo joba hoe tia ny vadiko fa mba manatonahy mba miandro safosafo e mba miandro orokoroka ka zany ny ilana ny vadika amin'ny fotoana sarotra tahaka an'izany fa tena ny fanohitra tamin'izany ny tonga teo amin'ny joba ianao ve ozy izy mbola hanaraka an'io andriamanitra io ihany mbola hifikitra amin'izany ve mafoizan'andriamanitra ao ianao tena ny valaky joba raha mba safosafo sy orokoroka mba natenaina teny tsikerano azo dia ozy joba ohatra ny tenina vehivavy adala no fandrenesako an'izany zavatra teneninao zany za tsy ala amin'andriamanitra ozy izy joba tsy voalaza ntsony ny toy an'ny tantara rehefa aveo fa ny zavatra fantatra fotsiny aloha atao anatin'izao tantara zao dia zao tsy miteny mihitsy joba na indray mandeha raha hoe misaraka tsika sy ianao manomboka eto tsy nikasy tanany joba fa mba nafe izy ary tsy nanota dia voalaza mihitsy hoe joba dia tsy nanota teo amin'ny vavany na roviana na roviana tsy niteny fisarahana zany joba tsy nikasy tanana ny vadiny joba fa ozy joba ohatra ny tenina vehivavy adala tsy ianao ny vehivavy adala fa zany teny zany dia tahaka ny teny ny anankiray amin'ny vehivavy adala indraindray ny vehivavy rehefa tratra ny zany teny zany dia lasa indray izy miverinao amin'ny lehilahy zany ve mba olona miova fo zany ve mba kristianina zany ve mba dekona zany ve mba mpandray zany ve mba mpitory teny ianao nefa miprovoke an'le vadinao asa mazava aminao nga mba raha vehivavy zany aza dia mitsikira lava indraindray zany dia ohatra n'lay atao hoe fanetsehana zay le hoe provocation izy ny teny vazaha lay fanetsehana ady dia avy amin'ny vehivavy indraindray ho ah ka rehefa tafateny mahery ny lehilahy dia miverina mitsikira indray vehivavy rehefa aveo ohatra hoe andrasana kendry-toana zany le lehilahy amoaka zavatra dia rehefa vokatra zay dia lasa amin'izay mitsaratsara n'le lehilahy koa rehefa aveo tsy mety tapitra tsony ny ady oka mba tsy ho izany ny vehivavy tsy ho lehilahy lehibe raha oviana oroviana ry avako ny vadinao ny dadanao ny anadahanao raha mbola izay tady io fa ny lehilahy nataon'andriamanitra voalohany fa tsy ny vehivavy andraikitra goavana sarobidy neny vehivavy mba tonga ny lehilahy mba tonga azo lehilahy lehibe manampy ny lehilahy ny vehivavy aza dino zany raha nabavy sarobidy anareo manampy ny lehilahy nareo mba tonga azo lehilahy lehibe ka noho izany rehefa tafita anareo tsara zay afatr'izay araka ny tenin'andriamanitra maromaro zay mivakitsika teo a dia azo antoka fa tena ho lehilahy lehibe mihitsy ho lehilahy miaraka aminareo io na vady io na ray io raha vehivavy zany ianareo dia ho lehilahy lehibe tokoa le lehilahy zay miara-monina aminareo a ao zay ny lesitsika androany tapitra mo fotoana tsika ry havana mba te hampaheren'ny vehivavy rehetrarehetra mihitsy ary amarana anazy dia zao hoe fetiny ray manakaiky ny fetiny ray mba ho ray lehilahy lehibe daholo ny ray rehetrarehetra ka mba ho vehivavy mpanohana ny vehivavy rehetrarehetra miara-monina amin'eo fa tsy ho vehivavy pitsikera mba ho vehivavy mpankatoha fa tsy vehivavy sarotretina mba ho vehivavy tena mora entina mba mpanohana mpitondra mibavaka mba ho vehivavy raha vady izy dia mba vehivavy mpanafosafo mpanome teny malefaka mba ho vehivavy mpankatoha manaiky mba ho izany avokoa ny vehivavy rehetrarehetra ozy jesosy miteny manao hoe mankanesa ty amiko ianareo fa maivana netako mora ny zikako mankanesa aniny jesosy raha vehivavy raha toka mety hoe mavesabesatra aminao no mety mankatoha raha ohatra ka indraindray mantsy ry havana mety hoe toetra ny lehilahy mahatonga ny vehivavy tsy mankatoha toetra ny lehilahy dia zao ny fahotana zay ataon'ny lehilahy dia ho tsarain'andriamanitra izy ny amin'izany ho tsarain'andriamanitra izy fa ny anjaranao dia manaiky avelao izy ho tsarain'andriamanitra ny fahotana ataony fa ny anjaranao manaiky mankatoha azy indraindray dia tena mavesatra tokoa io kanefa dia hampaherezina ny vehivavy rehetrarehetra mba hankatoha eo anatrehan'andriamanitra ny vadiny ny ray zay miara-monina amin'eo ny anadahany mba tsy ho anao tahaka ny Miriama ka dia tsikerakera fahatany dia farany boka zany ange nomena sazo omen'andriamanitra ny vehivavy rehefa mitsikerakera fahatany sarobidy ny anjara toeranareo ary matoa andriamanitra nanao hoe lehilahy anadah fanaja zany apetrao amin'ny anjara toerany manokana izy mba ho lehilahy lehibe ka rehefa vitanao ny adidinao ka mbola tsy lehilahy lehibe izy anasy andriamanitra indray ny fanatrika amin'izay fotoana izay mahereza ranabavy fa zany rehetrarehetra zany dia apetrao amin'i jesosy fa ny azo fijalian'i jesosy no manafaka anao amin'ny zavatra mety hoe mavesatra aminao rehetrarehetra voninahitra ao an'andriamanitra rery any amen ivavaka tsika
sotra anao jesosy ny amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao androany ny afatra nomenao anay tsirairay avy androany ampahery ny anabavy rehetrarehetra ndrainao fa dia afatra ho an'ny anabavy androany a mba atonga azy ahery ka tonga ny lehilahy zay miara-monina amin'io mba ho lehilahy lehibe tokoa ka tonga azy anana fiainam-piadanana na miaraka amin'ny vadiny na miaraka amin'ny rainy na miaraka amin'ny mety hoe anadahany eo a dia mba fiainam-piadanana no iainany ao misaotra jesosy amen. nanolotra ny tenin'andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahian'andriamanitra indrindra. samutraka utsaraina ivarutena nizanga tsy ulazaina nanenna fawaizamu nanutakatratra tuku tsy misy masoandro fa tena maizina toandro ianao e mpanuta voa samutraka utsaraina ivarutena nitsanga tsy misy ulazaina nanenna fawaizamu nanutakatratra tuku tsy misy masoandro fa tena maizina toandro satria tatrianao fa nanuta teny masombahoaka nahilikianao naniavana kudenandroke androaleo milaza fizao ravonni bebakianao jesosy mikusikireo fahotana tao ireo zavatra vitatrizay te amo ifo te amo no teny indraindray matahotra mafiao anaty ka te isafidy ny faty teny antsovonjy sady ny dady mpamonjy mandeana ny folo fa ny alina sao tsy maraina katraka ny lo fa jeso mpamonjy mbola ntenaina afaka madiody sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony mandeana amin'ny fony fa ny alina sao tsy maraina katraka ny lo fa jeso mpamonjy mbola ntenaina afakamadiody vizako sindray tadidio ianao lay tsy fony ka aza manota itsony
itsony ianao lay tsy fony kaza manota itsony mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesianina 4:7 ho lehilahy lehibe. ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa. Zay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera.